Aleloia! Miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, dia ampitomboana amintsika tsirairay avy ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray, ary koa ny firaisana amin'i Jesosy Kristy ny fiasan'ny fanahy masina ho amintsika tsirairay avy. Ary hivavakantsika hametrantsika indray ny teny fampaherezantsika androany, izay meko sady ny lohateny hoe Jesosy Kristy Tompo, sasa-tana ny devoly no miaraka aminao. Jesosy sasa-tana no ao anatinao. Izay zany fanontaniana mipetraka hovaliantsika androany amin'izao fampaherezana izao fizarana ny tenin'Andriamanitra. Ary hivavakantsika tompoko. Eny ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy fanahy masina, misaotra anao mandrakariva izay satria ianao no mikarakara anay, ianao no tsy miova, ary ianao no anton'ny zavatra rehetra. Ianao ilay Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra, tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka, ary tsy misy Andriamanitra azo arina aminao, tsy misy Andriamanitra toa anao, fa ianao no Andriamanitra avo indrindra, mahery indrindra, be voninahitra, ary indrindra Andriamanitra mihaino vavaka, mamaly vavaka, Andriamanitra mahita ny fiainanay tsirairay avy, ary indrindra koa Andriamanitra saro-piaro ianao ka dia tsy tianao afangaro amin'izaniza. Ka dia raha mivavaka aminao izay Tompo, hifampizara ny teninao, aoka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao, aoka tsisy hoenina fa tsy ny feonao, Jesosy izay tsy avy aminao rehetra, na amin'izany teny na amin'ny mpanomponao izay mihaino, aoka ianao ny teny araka ny fombanao mandrakariva, amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovana izany vavaka izany, misaotra fanahy masina, misaotra Tompo. Amen. Dia arak'izany ny lohateny izay hoe voasantsika na hovaliantsika izany hoe Jesosy Kristy ve sasa-tana ny devoly no ao anatinao, no miaraka aminao. Mila azo avadika koa zany ny fanontaniana hoe na Jesosy na ny devoly no ao anatin'ny olona. Hitantsika eo zany ny tenin'Andriamanitra izay manambara hoe, fantatsika tsara sady any amin'ny Apokalipsy ihany hoe raha eo ampovoany ianao matimaty dia aloha amin'ny vavany, fa na mangatsiaka na mafana. Ny tenin'Andriamanitra akantsika ny fampaherezana ny fampizarana androany dia eo amin'ny Josoa 4:20. Josoa 4:20 azafady, dia ovakitsika ny 5:12 aloha. Afantarantsika azy zany hoe avy eo tsika mety hoe mamaky ny manodidina an'io teny io zany, fa ao amin'ny Josoa 4:20, ny 5:12, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompon'ny Tompo, dia fidinareo anio ary izay hotomponareo, na ny Andriamanitra izay notompon'ny razanareo tany andafin'io ny Eufrata, na ny Andriamanitry ny Amorita izay ponina teo tamin'ny tany honenanareo, fa raha izao sy ny ankonako kosa dia nompo ny Tompo izahay. Izay zany tenin'ny Josoa io rehefa antitra izy, rehefa tafita hita aloha, efa tafiditra ny tany Kanana. Efa tafiditra ny tany Kanana zareo zany efa maty Mosesy tamin'ity dia Josoa no nitarika ny zanak'Israely, niresaka tamin'Andriamanitra indray. Fantatry Josoa tsara mihitsy zany hoe iza Andriamanitry Abrahama, Jakoba, Isaka, ilay Andriamanitry Mosesy, ilay Andriamanitry ny Israely izay nampita anazy nanome fahagagana, dia izay no nolazainy eto. Efa fantatry Josoa ihany ary fantatr'Andriamanitra fa ny zanak'Israely dia mivadibadika, olona mafy atoka hozy izy, mafy fo, fa eto dia nampafantatra mihitsy Josoa fa izay tianareo safidin'ny tsirairay avy, fa izaho sy ny ankonako dia ny hanompon'ny Tompo. Izany no tiany fantany tsara ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra io, ary Andriamanitra tsy miova io. Azo tenenina ihany koa zany hoe mila maka toerana iray tsika, amin'ny teny frantsay hoe mila maka position, mila manapa-kevitra zany hoe prendre position hozy izy araka ny fiteny frantsay hoe aiza ny tena misy anao. Mila maka
mila misafidy hoe aiza ny tena misy anao, hiaraka amin'Andriamanitra ve sa hiaraka amin'ny Satana. Rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra dia ny devolony eo, tsisy eo antenatenany. Misy ny olona hoe manompo an'Andriamanitra, marina hoe nanolo tena ho an'ny Tompo, nanaiky an'i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy, fa mbola miaina ao anatin'ny fahotana, miaina amin'ny tsy fahamarinana, indrindra amin'ny fanompoan-tsampy. Io zany dia tena maro mihitsy io fanompoan-tsampy io, miainga amin'ny fanompoan-tsampy mita maso, ny sary vato, ny sary vongana, na ny sary hita fotsiny eny efa nazavaina teto fa na io lakroa izay apetaka amin'ny rindrina sy izay hoe atao fampisehoana fa kristiana io ary lasa sampy io. Heverin'ny olona fa ino no fitahiana, ino no miaro azy. Ny ravaka tsirairay avy atao eny amin'ny tanany eny amin'ny akanjo, heverin'ny olona fa fiarovana sy fitahiana ho anazy, dia lasa sampy. Ny zavatra atao ao an-tokantrano indraindray ary ny sasany hoe ny zavamaniry, ny zavatra atao rehetrarehetra eny dia heverina fo fitahiana ho miaro, ankoatran'ny fanompoan-tsampy hita maso ny amin'ny fiteny gasy moa zany dia mpamosavy, ny fampisaviana, ny olona makany amin'ny mpiskidy, ny olona mino ny razana, zany rehetrarehetra zany dia matetika tsy ambara na hoe tsy lazaina amin'ny vatana satria manahirana amintsika indrindra amin'ny firenena malagasy amin'ny olona izay ao anatin'ny hoe fanompoana sy fankataovana ny fiaviana, ny amin'ny taranaka, ny amin'ny ray aman-dreny teo aloha, dia atao ny resaka endrika fanompoana sy finoana amin'ny samihafa ary tsy tenenina fa avelany olona nara-po amin'izany. Fa ho an'ny kristianina araka ny tenin'ny Josua eto dia mifidianareo an'io izy. Inona no teneniny? Misy Andriamanitra nefa raha tsy sitrakareo izy ny hanompon'ny Tompo. Fa ny teny izy mety tsy ho sitrakareo ny hanompon'ny Tompo dia fidianareo an'io ary izay hotomponareo na ny Andriamanitra izay notompon'ny razanareo tany an-dafin'io. Misy Andriamanitra koa zany, misy olona Andriamanitra kely eto ilay anoratany azy mihitsy izay tompon'ny razanareo. Misy Andriamanitra kely izay tompon'ny razana, izay tsy Andriamanitry ny Israely ary tsy Andriamanitra izay tompontsika raha antsika hoe manompo an'i Jesosy Kristy, manaiky an'i Jesosy Tompo sy mpamonjy. Dia misy koa ny hoe ny Andriamanitry ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany honenanareo. Matetika izany amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy dia misy Andriamanitra koa. Izay aty Eropa aty dia ny Andriamanitry ny Eropeanina dia fantatsika tsara ny vola, ny amin'ny fetifety, manao fety dia manao soirée, ny fomba fiaina amin'ny fomba ratsy rehetrarehetra, ny amin'ny fijangajangana, filàn'ny nofo. Ary fantatsika tsara zany amin'izao fotoana izao dia tena hoe azam-batratra araka ny fiteny fa misy olona izay malaza hoe tratra ao anatin'ny foana rongony, dia ao anatin'ny fivarotan-jaza, ny fanaovana ny pornografia miaraka amin'ny zaza. Zany rehetrarehetra zany no Andriamanitra aty Eropa, dia mila mifidy, mila mitandrina isika zany. Eto zany dia mila fantaritsika ary tokony fantatsika tsara zany fa na ilay Andriamanitra saro-piaro, sarotiny io Andriamanitra io manko izany matetika ihany koa efa ambara foana koa fa efa ao anatin'ny fahasoavantsika dia nanaiky an'i Jesosy ianao, fantako ne Jesosy, fantako ny fanaovana azy, fantako ny fanompoana azy, izaho mankany am-piangonana, izaho anatin'ny antoko-pira, izaho mitarika ny fikambanana, ny lehilahy, ny vehivavy sy ny karazany. Fa ny tena dia ao anatin'ny fisotroana toka ihany. Misy ary ny mpanompon'Andriamanitra, pasteur zao pasteur, izaho dia tena miteny hoe tsy mahamenatra miteny an'izany. Dia mifoka sigara dia alohany handeha toriteny aloha dia miala tsiny fa andraso aloha misy an'ity zavatra fahazarana kely tsy mety afaka ity raha lava dia miala tsiny fa hivoaka kely etsy aloha mba hivoaka fa tsy manahirana raha mifoka atao am-piangonana. Dia miafinafina any ambadimbadika any dia vita iny dia izay vao mandeha miditra mitoriteny. Izany tena hoe tsarain'Andriamanitra. Any amin'ny hafobe misy tenin'Andriamanitra moa zany vakintsika
Any amin'ny apokalypsy ihany hoe aiza ny hafaran'ireny olona ireny hoe raha ohatra hoe mandeha amin'ny fomba hoe matimaty, zany ilay atao hoe matimaty aloka ny vavan'Andriamanitra. Ka ity dia tahak'izay zany, raha tena ho tenenina hoe tsy tokony hoe ho lava ny fampianarana na ny fampifantarana ny ten'Andriamanitra fa mazava eto na ianao miaraka amin'Andriamanitra na tsy miaraka amin'Andriamanitra, na zany ny fanahin'Andriamanitra ny ao anatintsika na ny fanahin'ny Satana. Tsika ozy izy dia tempolon'Andriamanitra, zany tempolon'Andriamanitra zany dia tempolon'ny fanahy masina, na fanahy masina ny ao aminao, fanahy masina tsy hifangaro amin'ny fanahy ratsy zany, na fanahy masina ny ao amintsika na fanahy ratsy ny ao amintsika, dia mila fantatsika zany, na atao hoe efa fantatsika fa ny olona no tsy mety miala, na atao hoe tsy afaka, fa mila eo zany mila mampirisika antsika, mibebaka. Amin'izao fotoana izao koa zany ny fiangonana na ny fiaraha-mivavaka sasany dia miteny fotsiny hoe indray mandeha mibebaka ihany ianao dia efa mibebahana indray mandeha dia efa vita, efa afaka Jesosy, hoe raha ny zanaka no afaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Kanefa ilay hotanao miverina foana dia io zany tsy mibebaka intsony, fa tsika dia mila mibebaka mandrakariva, vao misokatra io masontsika io ny maraina dia efa ratsy foana amin'ny fisainantsika. Zanak'olombelona mila mibebaka tsika amin'ny fisainantsika, amin'ny fiteny voahevitra na tsy voahevitra, ny amin'ny fomba na ny fijery tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia mibebaka mba ho tanteraka. Mila tanteraka tsika amin'ny fanomponan'Andriamanitra mba ho toetra anatintsika tokoa ilay fanahy masina, fa tsy ny fanahy ratsy zany ny toetra anatintsika. Dia efa ho vakiantsika sady zany, misy koa moa zany hoe alohan'ny hamakinana azy hoe arak'ilay teny teo misy andriamanitra kely, misy ny andriamanitra natao tanana, misy ny olona dia mieritreritra hoe amin'ny fahotana kely dia mety ho tsy olana fa tohizana iny ihany, fa izany rehetrarehetra zany dia manala ny fanahin'Andriamanitra, fanahy masina ao anatintsika. Dia misy araka ny teny teo zany dia mila misy fotoana an'io raha maheno tsika androany zany dia manapa-kevitra, misafidy hoe iza ary ilay Andriamanitra tompoko tokoa, ary raha faniriantsika dia ho tompona miaraka amin'ny ankonana. Io koa zany safidin'ny tsirairay, faniriana dia hanompoka ny tompo miaraka amin'ny ankonana, fa raha tsy mety manaiky an'i Jesosy koa ny ankonana, ny tsirairay avy no mandray ny famonjena eo anatrehan'ny tompo, dia hanazy tsy ny tompo, fa tsika mila mitory zany fahamarinana sy famasin'Andriamanitra zany, dia mila misafidy zany hoe iza ilay ho tompona, ilay tompo moa zany amin'ny teny frantsay hoe maître. Mila misafidy ianao iza ilay maître, iza ilay tompo ho tomponao tokoa. Na ianao zany misafidy ilay tompo andriamanitra kely izay ety amin'izao tontolo izao, ny vola aman-karena, ny endrikendrika ivelany, na ny fitafiana, ny fiendrika fihetsika, ny zavatra atao rehetrarehetra mila misafidy. Fa indraindray tafalatsaka amin'ny zavatra izay averina fa hoe tsy maninona io, fa mety foana io, fa nareo koa dia efa sarotiny loatra, fa ny fanahy masina tsy miteny izy fa mitsatsaika. Rehefa nisy fampianarana moa zany nomen'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe io fanahy masina io dia tahaka ny rano ao anaty saosy izy any amintsika zany mafana be, apetraka ao amin'ny masoandro eo zany, feno ilay rano dia ozy ianao hoe feno ny fanahy masina ianao fa tsy mihetsika eo, tarafin'ny masoandro, betsaka ny fakam-panahy, betsaka ny zavatra miseho, fa meritra io. Raha tsy tobasana na fenoana rano matetika dia meritra io. Izay zany mila mameno ny fanahy masina mandrakariva tsika. Ny famelona fanahy masina dia ny fibebahana, ny mivavaka, ny famakiana ny ten'Andriamanitra. Famakiana ny ten'Andriamanitra zany mahafantatra, tsy hoe mamaky fotsiny, fa mila mandinika dia mahafantatra hoe inona marina zany no tena tian'ny ten'Andriamanitra hambara amin'izany. Dia misy koa zany fanao zany ohatran'ny fanaony tamin'ny zanak'Israely, dia manafina, afenina ilay ota, na hoe tsy tenitenenina na afenina amin'ny olona, fa hitan'Andriamanitra eo. Ny ota na afenina ary dia hitan'Andriamanitra. Tsy mila fenina io, fa ny tena zava-dehibe dia ny misaraka tanteraka amin'ny ota. Ho vakiantsika sady zany ny ao amin'ny Deutéronomie 7.
efa nasain'ny Mosesy koa tamin'ny alohan'ny nahafatesan'i Mosesy dia efa nasain'ny safidy koa ny zanak'Israely hoe mila misafidy isika, mila manapa-kevitra hoe iza ary ilay tena Andriamanitra arahanao, iza ilay tena fanahy miasa ao anatinao. Aminaran'i Jesosy vakiana zany Deutéronomie 30 manomboka amin'ny 5:10 ka hatramin'ny 20 aminaran'i Jesosy. Indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza. Tamin'ny nandidiko anao androany dia ny ho tia ny Tompo Andriamanitrao ka handeha amin'ny lalany ary hitandrina ny didiny sy ny lalànany mba ny fitsipiny, mba ho velona ianao sady hiamaro ary mba ho tahian'ny Tompo Andriamanitrao ianao any amin'ny tany izay efa hidiranao olovana. Fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy miaino ianao fa voataona hiankohoka eo anatrehan'izay Andriamanitra hafa sy hanompo azy, dia lazaiko aminareo anio fa ho ringana tokoa ianareo ary tsy ho maro andro eo amin'ny tany izay efa hidiranareo olovana. Rehefa tafita ny Jordana ianareo miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao, dia ho tia ny Tompo Andriamanitrao ianao ka hiaino ny feony sy hifikitra aminy, fa izany no fiainanao sy fahamaron'ny andronao, mba honenanao eo amin'ny tany izay nianianan'ny Tompo tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao omenanao. Amen. Mazava ny tenin'ny ambaran'i Mosesy teto, mila misafidy, na ianao zany mahazo ny fitahiana sy ny soa, fiainana sy ny soa, fiainana mihitsy ary izy tsy resaka fitahiana eto fa fiainana aina, tena hoe fahavelomana mihitsy zany dia misy fahasoavana koa miaraka aminy, na fahafatesana mifanohitra amin'izay sy ny loza. Azagaga tsika raha amin'ny andanina ny amin'ny ankilana. Vakiky kely ny amin'ny manomboka amin'ny faha 120 aminaran'i Jesosy ahafahantsika koa inona moa zany no ahafahantsika araka ny resantsika teo mila mifikitra mahafantatra ny ten'Andriamanitra aminaran'i Jesosy hoe fa izao lalàna izao izay omeko anao anio dia tsy saropatarina ho anao sady tsy lavitra, tsy any an-danitra izany ka hitenenanao hoe iza no hiakatra any an-danitra haka azy ho antsika mba ho henointsika ka rahantsika, ary tsy any an-dafin'ny ranomasina ihany koa ka hitenenanao hoe iza no hakany an-dafin'ny ranomasina haka azy ho antsika mba ho henointsika ka rahantsika, fa eo akaikinao indrindra ny teny dia eo ambavanao sy ao am-ponao mba harahanao. Mazava zany misy ny olona dia mbola hoe mihazakazaka, tsy maintsy makany amin'ny fiangonana na tsy maintsy makany amin'ny tempoly, tsy maintsy makany amin'ny pasteur vao mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao dia efa tena miparitaka ny tenin'Andriamanitra na amin'ny alalan'ny fampitana amin'ny réseaux sociaux na amin'ny baiboly voasoratra feno ny baiboly, ary eto dia teneny mihitsy eo akaikinao indrindra ny teny. Ny teny moa izy efa na fampianarana koa ny teny, tsy iza fa Jesosy eo akaikinao eo, ary iza ilay Jesosy dia fanahy masina. Eo aminao izy akaikinao, mora tsoina izy io, ary eo ambavanao. Ianao ihany zany no miantso azy, ianao miantso an'Andriamanitra, ianao miantso an' Jesosy, miantso ny fanahy masina, dia tonga aminao ny tenin'Andriamanitra, dia tonga aminao ny fahamasinana. Ary eo am-ponao mila tehirizinao am-po, mila inona ary mila mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra mba harahanao zany ozy izy. Mila arahana koa ny tenin'Andriamanitra fa tsy vakiana fotsiny ary tsy fantarina fotsiny. Miaino tena mpakatò izy, tena kasitrahana, fa tsy ilay mpiaino mpanadino, samy miaino ihany fa ny sasany miaino dia mora manadino, fa ilay mankatò sy mankasitraka izay no tena kasitrahan'ny Tompo, ary izay no itoeran'ny fanahy masina. Ankoatr'izay dia ny Satana no mipetraka ao, ny devoly no mipetraka ao anatin'ny olona. Izay zany mampirisika antsika mila misafidy tsika tahaka ny tenenin'i Josoa teto hoe safidianareo androany, inona ny tena fidinareo, tsy hafenina io, tsy hafenimpenina any ambadika any ho hitan'ny olona hoe tsy hitan'ny olona, fa ny Tompo mahita ny ao am-po tsy miloaka hozy izy araka ny tenin'Andriamanitra.
dia ho tohizantsika ny famakiana ny ten'Andriamanitra zany a, satria fantatsika fa na reo zanak'Israely reo ary a efa nampahafantarina nahita ny fahasoavan'Andriamanitra reo a, nahita zavatra be da be mihitsy nivoaka tany amin'ny tany Ezipta sy ny zavatra notantarana taminy sy ny nandreseny zareo ny firenena maro izay teo amin'ny tany Kanana izay nidirana ary, fa ao amin'ny mpitsara vao tafiditra eo izy noho ny maty Josoa, amin'ny mpitsara toko faharoa ny andininy voalohany andininy mpitsara toko faharoa ny andininy voalohany sy fahatelo sy faharoa sy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy azafady. Ary tsika vakiana amin'ny andininy voalohany amin'izay mazava amintsika kokoa ngambany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ilay andrenin'ny tompo dia niakatra avy tany Gilgala ka nakany Bokima ka niteny hoe nitondra anareo niakatra avy tany Ezipta aho ka nampiditra anareo eto amin'ny tany izay nianianako tamin'ny razanareo omena azy, ka hoy aho tamin'izany tsy hanatsoaka ny fanekeko aminareo mihitsy aho, koa aza manao fanekena amin'ireo mponina amin'ity tany ity ianareo fa raha vao ny alitarany kanefa tsy mihaino ny feoko ianareo, koa inona moa izao ataonareo izao? Koa izao no lazaiko, tsy handroaka azy eo anoloanareo aho fa ho eo anilanareo izy ary ny andriamaniny dia ho fandrika ho anareo. Zay zany a ilay ampitandreman'ny tompo amintsika. Na mila misafidy zay ilay tsy mila, na tena hoe miala tanteraka hoe fangaroaro, misy nakabeazan'ilay zanak'Israely tsy nandresy ny mponina teo amin'ny tany izay nidirany tao Kanana fa nifangaro teo zareo a, tsy ela ireo dia nivadika tamin'Andriamanitra. Ary tsika vakiana sady koa ny amin'ny andininy faha-1 ambin'ny 10 a, amin'izay fantatsika ilay toy an'izy teo a hatramin'ny faha-9 ambin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Nanao izay ratsy teo imason'ny tompo ny zanak'Israely satria nanompo ireo Baala ka nahafoy ny tompo Andriamanitry ny razany izay nitondra azy nivoaka avy tany Ezipta nanaraka ny andriamanitra hafa tamin'ireo andriamanitry ny firenena manodidina azy izy, dia nankohaka teo anatrehany ka nahatezitra ny tompo, eny nahafoy ny tompo izy ka nanompo ny Baala sy ireo Astarta, dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'ny tompo ka natolony teo an-tanan'ny mpamabo izay namabo azy izy ary namidiny ho eo an-tanan'ny fahavalony manodidina azy, tsy najanona teo anoloan'ireo fahavalony intsony izy. Vakiako ihany angambany satria mila maritra kely tsika amin'izay mazava ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Nataiza nivoahan'ny ady dia namely azy ny tanan'ny tompo ka nampahory azy araka izay nolazain'ny tompo sy araka izay nianianany taminy, ka ory indrindra izy. Ary ny tompo nanangana mpitsara izay namonjy azy tamin'ny tanan'ireo namabo azy, nefa na dia ireo mpitsara teo aminy aza dia tsy mba nohenony fa nandeha nijangajanga nanaraka ny andriamanitra hafa izy ka niankohaka teo anatrehan'ireny, nalaky ny vily niala tamin'ny lalana nandehanan'ireo razana izay nanaraka ny didin'ny tompo izy, tsy mba araka izany no nataony. Ary rehefa nanangana mpitsara ho azy ny tompo dia nomba izany mpitsara izany izy, ka ny tompo izany nomba an'ilay mpitsara eto, ka namonjy ny olona tamin'ny tanan'ny fahavalony tamin'ny andro rehetra niainan'izany mpitsara izany, fa nalahelo azy ny tompo amin'ny fitarainany noho ny nataon'ireo mpampahoriny sy nampijaly azy. Kanjo noho ny maty ilay mpitsara dia nanao izay ratsy mihoatra noho ny nataon'ny razany indray izy, fa nanaraka ny andriamanitra hafa sy nanompo azy ireo ary niankohaka teo anatrehany, tsy nitsahatra tamin'ny fanaony sy ny ditrany izy. Mahagaga ny toetran'ny olombelona, toetrantsika izany araka ilay teny teo, mila ny olona, mila ilay mpitsara, mila ilay mpanompon'Andriamanitra, mila ny tenin'ny olona hita maso, rehefa tsy eo intsony ilay nitarika teo dia aleo samy tsy maninona fa samy manao amin'ny fiainany, fa ny tenin'Andriamanitra efa nivakiantsika teo ao am-bavanao ao am-ponao ny teny. Ny tsirairay no mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra sy mitady an'Andriamanitra,
fa raha tsy izany aloka amin'ny vavan'Andriamanitra ary ho tonga ny fanazaziana sy ny famaizana ataon'Andriamanitra. Amin'ny Apokalipsy toko fahatelo, vakitsika sady izany arak'ilay teny hoe mila misafidy tsika, mila manapa-kevitra hoe iza marina no tena tomponao, iza ilay maître tena rahanao. Misy ny tamin'ny fahatandroana tamin'izany izay sady mivavaka ihany moa, manao karaté, manao kung fu, manao ny rehetrarehetra fikarakarana hoe fiarovan-tena. Fa ny maître izany misy na samy eo an-tanàna eo ary misy hoe ianona ny maître antsika dia tena kena tsy izay teneniny ankoatran'ny hoe maître lehibe izay anarana amin'ireny arts martiaux ireny tena tompona tena mihitsy. Enfant hozy izy ny fitenenana. Fa tena mila mitandrina antsika na misafidy iza ny tena tompo izay tompontsika. Ny Apokalipsy toko fahatelo, ny 15 sy ny 40. Bakiko hatramin'ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soraty amin'ny anjelin'ny fiangonana ao amin'ny Laodikia, izao no lazainy amenina, dia ilay vavolombelona matoky sy marina izay niandohany izao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsiaka na mafana ianao, aleo mangatsiaka na mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia mila alohan'ny vavako ianao. Izay zany raha matimaty varimbariana na mieritreritra hoe fanandray an'i Jesosy fa ao anatin'ny fahasoavana dia ataoko ihany izay ataoko rehetra ny amin'ny fanabakana, ny kolikoly, araka ny teny teo fijangajangana, filan'ny nofo na ny endrika ivelany ary. Mila fahamasinana ivelany sy anaty, misy fampianarana betsaka mihitsy fa ny zavatra iainantsika, ny fitafiana sy ny zavatra ataontsika ety amin'ny fiainantsika ety dia efa kinandray mila fantarina fa ny Satana efa miasa. Fa ny olona dia mieritreritra hoe nareo dia efa sarotiny. Fa indraindray ny zavatra entintsika sy iainantsika iny ihany no anjakan'ny Satana, tsy hidirany soa amintsika hozy izy ny ten'Andriamanitra. Ka dia mila zany tsika mandeha tena hoe amin'ny fahamasinana marina sy ny fahamarinana. Ny 17. Fa hoy ianao manan-karena sady niary fananana be aho ka tsy misy na inona na inona mahory ahy, kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory mahantra, malahelo, jamba sy mitanjaka. Ka manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio amin'ny afo mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy hotafianao mba tsy hisehon'ny enatrao noho ny fitanjahana, ary ody maso ahosotrao ny masonao mba hahiratanao. Amen. Afaka tohizanao hatramin'ny farany izany teny izany fa hajantsika eo ny amin'ny hoe mila misafidy, tsy miaroaro, fa na fanahy masina ny amintsika na fanahy ratsy, na Jesosy Kristy tompo na ny devoly Satana no ao anatin'ny tsirairay avy. Mampirisika antsika ary mampahery antsika mandrakariva hitady an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra. Hamarana antsika izao famparezana atao hoe fohy fa ny tompo no miasa ao anatintsika tsirairay avy dia ny Apokalipsy ihany ny toko 17. Novakitsika manomboka amin'ny 19. Ny 19 zany novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankohaka eo anoloan'ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, ary ankohaka eo anoloany ny olona ambonin'ny tany. Vakiko 15 amin'izay mazava tsara amintsika angambany anaran'i Jesosy ny Apokalipsy toko 17. Dia nomena lela miteny zavatra mihoa-pampana sy fitenenan-dratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 2 amby 70 volana. Dia nanokatra ny vava ny teny ratsy an'Andriamanitra izy,
dia ny iteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny dia ireo monina any an-danitra. Io zany misy hoe bibidia zay voatonona ato amin'ity apokalipsisy ity 7 ary navela iady tamin'ny olona masina izy ka aresy azy, nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena ny vahoaka ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy, ary iankohoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry izay voavono hatramin'ny androelina izao tontolo izao, raha misy manatsofina aoka izy hiaino. Eto zany dia mbola voateny indray amin'ity faran'ity, manana ny vava antsika, manana ny maso, manana ny fo hinona, dia mbola mila manana sofina koa. Efa nahenontsika zay ny tenin'ny Tompo manambara ny mila misafidy miala amin'ny fahotana sy ny fahalotona rehetra, ny kolikoly, ny fanambakana, fijangajangana sy ny loto rehetra. Fa raha tsy zany dia io Satana, zay ny teniny eto. Na ianao miaraka amin'ny Satana, na ny anaranao voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana hozy izy. Raha tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarantsika dia any Satana. Ary amin'izao fotoana izao araka ny fampianarana fampiarezana foana dia izao no andro farany. Efa tonga ny Satana, tonga ny antikristy izay mijoro mihitsy manambara hoe izaho no Kristy, izaho no alefa paritaka ny zavatra miseho eny hoe ito no Andriamanitra, izaho no Andriamanitra, izay dia mpanohitra ny Kristy izany zay. Tsy tokony ho gaga tsika fa isika no mahafantatra. Na ianao manana an' Jesosy dia tsy matahotra, tsy misalasala ianao fa tena feno fanantenana ny amin'ny fiainana ho avy, indrindra ny amin'ny fiainana any an-danitra izay mpanomaniny antsika araka ny teny teo. Any amin'ny lanitra hozy izy. Fa raha mifangaro ary tsika dia aza gaga fa tahaka ny zanak'Israely ihany koa, fa na ny loza hozy izy sy ny fahafatesana no miandry izay tokony ahazo ny fiainana sy ny soa. Nga dia mampahery antsika hitady an'Andriamanitra, azoto hamaky ny tenin'Andriamanitra, andinika ny tenin'Andriamanitra, fantatra marina, inona marina ny tenin'Andriamanitra, ny tsiraray avy. Zany ny teniny teneniny teo fa tsy miandry misy afaka manontany tsika ny mpanompin'Andriamanitra izay afaka mampianatra. Fa rehefa tena manana fanahy masina tsika, ireo olona mpanompin'Andriamanitra ireo, mety hoe verina hoe nianatra izy na nandinika ny tenin'Andriamanitra, fa mitovy aminao, mitovy aminahako izay olombelona ihany. Fa rehefa hiasan'ny fanahy masina dia ny fanahy masina no manazava ny tenin'Andriamanitra. Tsisy afa-tsy tia tenin'Andriamanitra ity ihany dia baiboly izay vakiana ity ihany no hazavainy tsiraray avy. Ny ankoatr'izay dia mety miresaka psikolojia izy amin'ny resaka filozofia, fa zany rehetrarehetra zany dia azo tenena hoe fahalalana, azo ny ety amin'izao tontolo izao koa zany. Hainy koa mampianatra an'izany, ny développement personnel, ny fahalalana ny zavatra miseho ety amin'izao tontolo izao ety, ny filozofia araka ny teny teo, ny siansa zany ety amin'izao tontolo izao mahafantatra mihoatra noho izany. Fa ho antsika zanak'Andriamanitra dia ny fahafantarana ny baiboly, ity baiboly izay vakiany ity ihany no vakiany rehetrarehetra, io ihany nazavany rehetrarehetra. Niza izy mpanompon'Andriamanitra, na manao fahagagana izy na manao zavatra mahagaga tsy takatry ny saina, dia tahaka izay koa tsika tsiraray avy. Rehefa mandinika iasan'ny fanan'Andriamanitra dia mahavita ny zavatra izay kendren'Andriamanitra araka ny sitrapony. Tsy ataon'Andriamanitra tsinontsino tsika rehefa tena mitady azy sy miaraka aminy, ary indrindra rehefa ao anatintsika ny fanahy masina, fa tsy ny fanahy ny Satana na ny devolony ny ao anatintsika. Ka dia mampahery antsika ary indrindra maniry antsika bavaka ho antsika mandrakariva mba hitady an'Andriamanitra, azoto hivavaka, azoto hamaky ny teny, andinika ny tenin'Andriamanitra, ary angataka indrindra ny famindram-po, mibebaka mangataka ny rahan'i Jesosy araka ilay teny teo hoe ilay rahan'ny zanak'ondry izay nivonoana, ilay Jesosy Kristy io izay nanolotra ny ainy. Mila mangataka ny rahan'i Jesosy mandrakariva tsika, hanadio antsika
ary mila ny fanahy masina ameno antsika mba ho tanteraka amin'ny fanarahana ny Kristy isika tsirairay avy. Ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola tsy tonga moa ny tompo izany dia mitohy ny fampaizantsika. Veloma tompoko. Alleluia. Amen.